Vokatry ny loza voajanahary teto amin'ny firenena na io zany ny rivodoza na ny faritra Andratsy dia maro ny trabona izay navelan'izay tao anatin'ny district Anambohidratrimo tao tsy nipetrapetra-potsiny anefa ny fikambana-behivavy maro vatana fa nitondra ny anjara biriky ny entina nampiana azy ireo. Trabona ireo mponina Ambotry Manjaka sy Ivato ary Merina Voany talata maty. Commune telo anatin'ny district Anambohidratrimo vokatry ny oran-kijansisy teto Madagasikara. Tsy nitaza-potsiny fa tonga nanatanteraka ny adita ho fikambanam-behivavy ao Ambohidratrimo maro vantana izay tarihan-dramatoa Anitra Ratsimbazafy. Fanampiana ho fanamavanana amin'ny fahasahiranana mianjady amin'ireo trabona. Hetsika voalohany izany dia ny androany fanampiana ny ireo traboina atao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. Ny toerana nisafidinay dia izay hita fa voamafy dia Ambotry Manjaka talata maty Ivato aéroport firaisa vinavina izahay ny anao levée de fonds ahafahanay mbola manao fanampiana bebe kokoa ho an'ny commune izay mbola tsy tratranay. Nanomboka teto amin'ny commune Ambotry Manjaka ny fizarana ireo fanampiana. Ny vokotany aprika no tena sahirana satria tratran'ny rano ny finan'ireo mponina. Isan'ny sahirana indrindra ankehitriny dia ny aprika satria tratran'ny rano ny fefilo izay ipetrahan'zareo. Io indrindra no mahatratra 900 ny olona ary 500 tafo. Dia eo anatrehan'izay zavatra izay dia rehefa tena tratra be moa no nahazo ny fanampiana ankehitriny dia ireo olona 100 izay nitondrany association ny fanampiana ny vary io. Nahatratra 100 ireo trabona tonga nandray ny anjara fanampiana izay nitanterahana atao amin'ny efitra malalaky ny commune. Nizotra ny azon'ny commune Ivato ho fikambanam-behivavy ka trabona 50 no nizarana fanampiana atao amin'ny efitra malalaky ny commune. Nofarana natao amin'ny fokotany Merina Voany talata maty ny hetsika. Tamin'ny 12 martsa teo moa no nijoro ara-dalàna ity fikambanam-behivavy ity izay mikendry ny hanampo ny vehivavy sy ny ankizy eo amin'ny lafiny ara-teknika sy ara-pahalalàna.